eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny asa soratra kosa indray dia feno 30 taona androany amin'ity taona ity moa zany ny nampanoratra sy poeta izay ho an'ny mitondra ny solona anarana hoe ny Vetso no marihana tamina lanonana niavaka izay tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena androany. Eo rahantsika ny andinindinizay Laurette Berton sy Andry Rakotomalala. Manana anjara toerana eo amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny fiarahamonina ny mpanoratra sy poeta. Adindino izy ireny indraindray ary latsaka farany mihitsy aza. Ny tsy fahampian'ny hoentinmanana ihany koa etsy andaniny isan'ny sakana iray ho an'ny mpanoratra malagasy. Betsaka ny olana ohatra fotsiny hoe ho an'ny Vetso manokana zao efa manana boky miisa 10 izy voasoratra ao anaty solosaina kanefa mbola tsy natompo na iray azy. Zany hoe ny olana zany dia resaka vola ahafahany malagasy manotana izy. Sarotsarotra ihany fifampirarahana amin'ireo tranom-pamokatra, tranom-pirinty manotana boky atao lalaina ny teny malagasy, atao ankafizina. Ingeny tenitsika maty isika tsy firenena isika raha tsy manana atao hoe tenitsika. Atao kolokolointsika azavariana amin'ny fanatontoloana sy ny ataoko anaty faran'ososina ny abréviation lasa disipelina avokoa ny soratrasoratantsika rehetra fandao kolokoloina ny teny malagasy. 30 taona no niaina tao anatin'ny famokarana ny kanto ity mpanoratra iray ity. Manana ny mampiavaka azy izy izay tarafina ao anatin'ireo asa sorany. Ny asa soratra ny Vetso dia miompana amin'ny fijery miabo avokoa, fijery lavitra. Tiako loatra ilay teny filamatry ny sekoly anankiray izay manao viser haut et viser loin. Tsy ny androany ihany, mila mitsinjo ny rahatra hoe hatraiza moa no takatra ity asa soratra ataoko ity, moa hoe eto ambanimasoko ihany, sa hijery lavitra. Izay zany tena voizin'ny Vetso ao anatin'ny asa soratra, fijery miabo, fijery lavitra, mijery ny lavitsaran-javatra mandrakariva. Tanjona apetraky ny Vetso ho an'ny 30 taona manaraka ny anota ho boky an'ireo asa sorany marobe mba hitoetra ho lovain'ny taranaka sy ho vavolombelon'ny tantara. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana tokolasy tokovavy ny safidinao miaraka hatrany amin'ny MBS ary isorana feno ihany koa ny teknisianina ny mpanao gazety ireo rehetra ny arasy ny sala tamin'ny fanatotosana izao vaovao izao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako Samito In'Andriamanitra. Veloma tompoko.